Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inshallah ny fampatsahivantsika amin'ity androany ity dia mahakasika ireo fahasoavana nomeny Tompo Zanahary atsika olombelona teto ambony tany. Raha tena jerena tokoa moa izany dia maro tsy tambo isaina ny fahasoavana sy ny karazany nomeny Tompo Allah subhanahu wa ta'ala atsika. Ary efa voalazany mazava tsara zany ao anatin'ny boky masina Al-Qur'an al-Karim rehefa niteny izy manao hoe wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Raha hiezaka ianareo hanisa sy hitanisa ireo fahasoavana nomeny Tompo Zanahary anareo dia tsy ho vitanareo ny manisan'izany eo amin'ny fiainanareo. Midika izany fa betsaka tokoa ny fahasoavana zay nomeny Tompo Zanahary atsika. Eo ny fahasalamana, eo ny vola aman-karena, eo ny zanaka, eo ny fianakaviana, eo ny asa, eo ny andraikitra maro samihafa ary ireo fahasoavana izay mety fantantsika ary misy ihany koa ireo miafina izay tsy fantantsika. Saingy manoloana an'izany dia misy fahasoavana lehibe goavana indrindra zay azontsika tamin'ny Tompo Allah subhanahu wa ta'ala dia ny fanarahantsika ny finoana an'ilay naharentsika sy nanamboatra antsika ary nametraka antsika iaina eto ambony tany. Tsy inona izany fa ny finoana Islamo. Io no fahasoavana lehibe eo amin'ny fiainanao ary izay olona nahazo hidaya na ny fahitsiana sy ny fanamavanana avy tamin'ny Tompo Zanahary ihany no nahazo an'izany fahasoavana lehibe izany. Eny, raha tafiditra ao anatin'ny finoana Islamo anao androany dia aza mirehareha fa noho ny vokatra amin'ny fikaroana izay nataonao. Aza mirehareha noho ny fahaizanao manokana, aza mirehareha noho ny fianakavianao. Fa izany dia fanamavanana sy safidy avy amin'ny Tompo Allah subhanahu wa ta'ala. Anome ohatra atsika tamin'ireo mpaminany izay naniry fatratra ny fianakavian'izy ireo akaiky hanaraka an'izany finoana zany saingy tsy noekeny Tompo Allah. Mpaminany Noa na i Noa izay naniry fatratra ny zanany Lamatoa mba hanaraka ny finoana Islamo, mba hanaraka ny finoana izay noetiny, saingy ny fiafarany izany zanany lahy zany dia difotra tao anatin'ny safodrano rehefa tonga ny famaizana avy tamin'ny Tompo Zanahary ary teo ambany masony mpaminany Noa no naharendrika an'izany zanany Lamatoa izany. Tahaka an'izany ihany koa i mpaminany Loto izay naniry fatratra ny vadiny mba ho isany ireo mpanaraka an'izany finoana sy ahazo ny safidiny Allah hanamaivana azy anaraka ny finoana. Saingy izany vehivavy zany dia rendrika sy voasazy niaraka tamin'ireo olona mpanao antsirarina rehefa nierika izy nijery tany aoriana tamin'ny fanasaziana ireo vahoaka ny Sodoma sy Gomora. Anisan'izany ihany koa mpaminany Ibrahima alayhi salam. Naniry fatratra izy mba ny papany na ny ray niteraka azy hanaraka an'izany finoana izay noetin'izany, saingy tsy noekeny Tompo Zanahary izany fa naty tao anatin'ny fanompoan-tsampy i Azar izay rainy mpaminany Ibrahim. Tahaka an'izany ihany koa i mpaminany Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Naniry fatratra ny dadatoany antsoina hoe Abu Talib mba ho maty ao anatin'ny finoana Islam, mba ahafahan'ny mpaminany manavitra azy sy hanao doa hanelanelana azy amin'ny andro fitsarana eo anatrehan'ny Tompo Zanahary. Saingy safidiny Allah hafa ka maty tao anatiny fanompoana tsampy sy finoany razambeny izany lehilahy zany, ka nitomany mpaminany sallallahu alayhi wa sallam amin'ny alahelo be tsy nahavitany napiditra an'izany lehilahy zany hanaraka ny finoana Islamo. Teo dia nampidino ny Tompo Allah subhanahu wa ta'ala ilay andininy masina miteny manao hoe innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allaha yahdi man yasha. Ianao ry Muhammad dia tsy misafidy zay olona tianao ahitsy sy ampidirina ao anatin'ny finoana Islamo, fa Tompo Allah ilay avo indrindra
any amin'ny lanitra fahafito no misafidy izay tiany ahitsy sy hanaraka an'izany finoana izany. Ka raha androany tafiditra ao anatin'ny finoana ilay fahasoavana lehibe indrindra amin'ny fiainantsika eto ambony tany dia tsy safidinao zany fa safidy avy amin'ny ilay avo indrindra. Firy sy firy ireo olona izay efa manakaiky hanaraka ny finoana Islamo nefa tsy tafanaraka an'izany. Ary firy sy firy ireo olona fahavalon'ny Islamo teo aloha nivadika ho mpanaraka sy mpanotrona ary tena miaro fatratra ny finoana Islamo. Ka ny finoana dia anisan'ny fahasoavana lehibe indrindra amin'ny fiainana eto ambony tany. Ngataka mitombo zanahary atsatony mafy antsika ato anatin'ity finoana ity ary ampiasaina antsika rehetra amin'ny fiarovana sy fanatsarana zany finoana Islamo zany. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.